Zany ny atao hoe sady afaka tsika ny sambatra misaotra an'Andriamanitra ary dia averiko ombieny hoe matsiaro misaotra an'Andriamanitra lehibe tokoa tsika rehetra fa na roa volana tsy mifankahita azy dia tena feo avy any aminareo ny nanao hoe nona ny fanahinay mangatsika ny fanahinay dia nitahian'Andriamanitra tsika ka tonga eto daholo ary dia fahasoavana roa sosona ihany koa satria sady nahazo ny tenin'Andriamanitra tsika izay efa nizara foana fa dia tsy fantatra hoe nataonareo aiza fa ity hoentina manaraka isan'andro. Za zao raha tany Antsirabe dia ny baiboly no entiko voalohany tao anaty poketra, nandeha tany Andafy ny baiboly no ataoko voalohany tao anaty poketra satria marina mihitsy ny tenin'ny tompo hoe ahoana hoe tsara ny tompo isan'andro andray nga adiny le lesitsika tsara ny tompo isan'andro zay tena mangata isan'andro dia averenao tokantrano zany mba hoen'ny vady hoen'ny zanaka hoen'ny manodidina antsika fa tena tsara ny tompo satria rehefa miaina sy mivelona amin'ny tenin'Andriamanitra rehefa manana Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy dia tena hoe ampy ho anao ny fahasoavako izy izy ka dia faly mahita anareo vory marobe ohatran'izao ary dia ny mahafaly indrindra dia hitenenana amin'ny délégué hoe amin'ny herinandro dia manomboka indray ny lesontsika dia tena ataovy hoe sambatra ianao sady afaka satria mahazo an'ilay fampianarana indray dia mahazo vatsim-panahy isan'andro mba ho hitan'ny olona eny amintsika hoe manana an Jesosy tsika tompo sy mpamonjy antsika na amin'ny fihetsika na amin'ny fiteny na amin'ny fehikanjo na manoloana amin'ny mpiarabelona amintsika indrindra moa fa ao atokantrano ao dia engany mba hoe tombavaka isan'andro hoe mba tonga monjy an'le lesontsika efa manana baditsika ohatran'le teo azadino le izy zavatra anankiray hoentsika manaja an'Andriamanitra sary zany fa manana fahavononantsika isaka tonga nianatra ny tenin'Andriamanitra ka dia maniry fety sambatra ho antsika tsiraray isa-tokantrano mba ho voninahitra Andriamanitra ny fiainantsika sy ny tokantranontsika sotra